Jesus asamba malala famandegan ng tenik isa asambi aray na famandegan ng tenik isa hifampandinika hampandroso Fitiavana siapa tsaraku hatamarirai isika itu ipeni na tifangasiya fisaninuganaji Kristi na tiralasiya fisaninuganaji Kristi hifampandinika hampandroso Fitiavana siapa tsaraku hifampandinika hampandroso Fitiavana siapa tsaraku Cantau o fita kitami zao tuntuli zao tananinha renda renda taya fanire farefa ulu verida tukoti nasite uzi susi visita bem Fitiavana uzi susi sina vela não ia cambuti nangambara la mazava na pitenu nge fila za sara anduani ya uzalai daumeva tomeva neva nge odula mananga ni Jesus meva teta saira Nyefuna umaluti usanama Nyeuta mitambesati anda musinao Inde sominize susi fahizi andi uhamusi Uva Nyefranya nao Angataka ke Sabianga kinge maringize Alepanuta mi beba kiwo Malaki sutara Vua inge barangara Dashisha diye betetsana paumeva Tameva Meva Meva
meva evange uzula manangani Jesusi faly miarahaba antsika rehetra indray manaraka an'ity fandarana ny fitiavana sy ny asa tsara ity. Dauphin Mara no anarako a, zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy aho avy aty amin'ny synodam-paritany Toamasina, nianatra momba ny fambolena sy ny fiompiana ary misehatra ao anatin'izany tontolo izany ho amin'ny fampiroboroboana ny sehatra asa maitso toy ny fambolena, ny fiompiana ary ny fikajiana ny tontolo iainana. Cantu isere e chavitana ire u bibi kelika achaminelle fon cantueri kama hateiza Feno folo taona riavana ny groupe zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy ato amin'ny Facebook ka makalaza izany sika amin'izao fotoana izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tokoa isika noho izany zava-dehibe asehony amintsika zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy izany.
koa dia miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy nahatratra ka afaka mankalaza izany vaninandro lehibe eto amin'ny fiainantsika izany. Eto dia mankasitraka, mankatelina ihany koa ny tompon'andraikitra ato amin'izany groupe izany izay nanome anay anjara toriteny entina ankalaza izany 10 taona izany. Andriamanitry ny fiadanana ne omba hitahy antsika rehetra. Ka ny anjara izay nomenanay dia araka izay voasoratra ao amin'ny Jeremia 7 ny 1 ka hatramin'ny 7. Jeremia 7 ny 1 ka hatramin'ny 7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehova, mitsangana eo ambavahadin'ny tranon'i Jehova, ary torio eo izao teny izao, ka ataovy hoe: miainoa ny tenin'i Jehova ianareo, ry Joda rehetra, izay miditra amin'ireto vavahady ireto mba hiankoka eo anatrehan'i Jehova. Izao no lazain'i Jehova tompony maro, Andriamanitry ny Israely: ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo, dia hampineniko amin'ity tany ity ihany ianareo. Aza matoky ny teny lainga hoe: tempolon'i Jehova, tempolon'i Jehova, tempolon'i Jehova ity. Fa raha ataonareo tsara mihitsy ny lalanareo sy ny ataonareo, ka mitsara marina ny adin'ny olona amin'ny namany ianareo, ary tsy mampahory ny vahiny sy ny kamboty sy ny mpitondratena, na mandatsaka raha marina amin'ity tany ity, sady tsy manaraka andriamanikafa hahatonga loza aminareo, dia hampineniko amin'ity tany ity ihany ianareo, dia eto amin'ny tany nomeko ny razanareo, hatramin'ny ela ka ho mandrakizay. Ry Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havana no omeny Jesosy antsika amin'izao fotoana izao. Tenin'Andriamanitra nampitondrain'i Jehova Andriamanitra an Jeremia mpaminany, ary mazava araka ny nanarasika azy teo, dia tenin'Andriamanitra mivantana indrindra ho an'ny Joda na ho an'ny Israely, kanefa koa tenin'Andriamanitra izay tandrifo koa ho antsika izay miaina amin'izao fotoana izao. Tenin'Andriamanitra izay ahitana fampianarana maromaro izay nampilazaina ny Jeremia mpaminany, ka niansoana azy hilaza izany fampianarana izany eo amin'ny Israely na amin'ny Joda, ka nasain'i Jehova Andriamanitra hitsangana eo ambavahadin'ny tranon'i Jehova ka hitory izao teny izao Jeremia. Inona no fampianarana, na inona izany afatra ampitondraina ny Jeremia izany? Izao no afatra nampitondraina an Jeremia. Voalohany, asain'i Jehova Andriamanitra hihaino
ny tenin'i Jehova ny zoda rehetra tsy hanavahana fa ny zoda rehetra dia mila miaino ny tenin'Andriamanitra. Antony ry havana dia sotra. Ny tenin'Andriamanitra no fiainansika. Ny tenin'Andriamanitra no fiainany zanak'Israely. Izany no mahavelona azy. Ary izany koa no mahavelona ansika ankehitriny. Izany tenin'Andriamanitra izany, raha miresaka Jeremia hoe miainoa ny tenin'Andriamanitra, dia sy mihaino ihany, fa ao anatin'izany ny fankatoavana izay lazain'ny tenin'Andriamanitra, ny fiainana amin'ny izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Natao hiainana izany ry havana, fa sy natao ho hiainoana fosiny, ka hamitaka ny tenasika amin'izay fotoana izay. Ity dia hafatra ho an'i Israely ho isika teo. Dia izao, ao anatin'izany fiainoana ny tenin'Andriamanitra izany, no ilazana amin'ny Zoda na amin'ny zanak'Israely mba hiankohoka eo anatrehan'i Jehova Andriamanitra izy ireo. Io no hafatra amin'ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra, ny iankohofany Zoda na ny Israely eo anatrehan'i Jehova Andriamanitra, amin'izay mahasarotiny indrindra an' Jehova Andriamanitra ny hanompoan'ny zanak'Israely na ny Zoda andriamanikafa. Ary raha nanomeny didy folo Jehova Andriamanitra ry havana, dia ampasahivosika amintsika eto, fa sarotiny ny amin'izany Jehova Andriamanitra, ka napetrany ho didy voalohany ny hoe aza manana andriamanikafa fa izao ihany. Sarotiny Jehova Andriamanitra ny amin'ny hananany zanak'Israely azy, satria io no fanekena nataon'i Jehova Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, dia ny hoe ianareo ho oloko ary izaho hoy Jehova Andriamanitra ho Andriamanitrareo. Eo anatrehan'izany dia saro-piaro amin'izany fanekena nataon'izany Jehova Andriamanitra, ka dia izany no mahatonga ny teny eto hoe mba hiankohoka eo anatrehan'i Jehova Andriamanitra izy ireo. Ny miankohoka eo anatrehan'izany dia izao: maneho eo anatrehan'i Jehova Andriamanitra fa sinitsinina isika na ny Israely na ny Zoda, raha mitaha amin'i Jehova Andriamanitra ilay masina indrindra, ilay be voninahitra. Ary izany fahamasinan'i Jehova Andriamanitra izany, izany voninahitra ananany izany, izany toerana ambony, itoeran'Andriamanitra izany, izany ny tokony hampiankohoka ny Zoda eo anatrehany. Sy vitany be voninahitra Andriamanitra, fa ilay Andriamanitra namorona izao tontolo izao io, ilay Andriamanitra nanao ny zavatra rehetra io, ilay Andriamanitra ny Andriamanitra io, ka tokony hiankohofana. Izany no antony ry havana, sy misy afa-sy Jehova Andriamanitra ilay nanao fanekena tamin'ny zanak'Israely. Io no Andriamanitra marina indrindra, io no Andriamanitra tena izy, fa izay ankoatr'izay dia sampy. Ary zany no mahatonga an'i Jehova Andriamanitra milaza hoe aza manana andriamanikafa fa izao ihany. Ny fananana andriamanitra hafa ankoatrin'ilay Andriamanitra namorona izao tontolo izao, dia fivadiana amin'ilay fanekena nataon'i Jehova Andriamanitra tamin'ny olony izany. Io lalaizany Baiboly hoe fizangazangana izany, miala amin'ilay fanekena ka lasa manompo andriamanikafa.
sy afa-po amin'izay ananana, sy mety mionona amin'ilay tena izy dia Jehovah-Andriamanitra izany, ka lasa mitady zavatra hafa ho ampirafesina indray amin'ilay Jehovah-Andriamanitra. Sarotiny amin'izany izy ry havana, ary sarotiny koa amin'sika zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy, mba sy hanompo andriamanikafa isika, mba tena ho afa-po amin'ilay Jesosy nifidy ansika isika, iorina mafy amin'ilay Jesosy maty teo ambony hazo fizaliana, nandasaka ny rany ka nisangana tamin'ny maty, isolo ny eloko sy isolo ny eloko ao. Mahafa-po izany ry havana, azo antoka izany. Inona koa ny mampivadibadika antsika? Inona ny mampandeha ansika amin'ny hafa koa? Fa Jesosy ry havana, ho ansika izay manaraka ny ten'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, io no Andriamanitra tena izy, ka tokony horenasika mafy mba hananasika fiainana amin'ny tenin'Andriamanitra. Mitoy ny fampianarana izay atao eto, ankoatry ny fanasana ny zanak'Israely na ny Zoda iankoka eo anatrehan'i Jehovah-Andriamanitra, dia izao no lazain'i Jehovah-Andriamanitra tompony maro, Andriamanitr'Israely, nampitondraina ny Jeremia. Ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo. Io no fampianarana manaraka. Sy hafa nefa ry havana, fa fagnamafisana izay voalaza teo ihany, izay voalaza eto. Ny hoe ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo dia izao: raha manao zavatra hafa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny Zoda, dia tsy manao tsara ny lalana izy amin'izay fotoana izay. Io lay lazaisika teo ihany hoe mandeha amin'ny lalakafa, sy ilay lalana mahisy tokony izorany isony no andehanany, fa mivily makany amin'ny lalakafa. Ny fiviliana makany amin'ny lalakafa ry havana dia mitondra ansika makany amin'ny fahaverezana izany. Fa ny lalana makany amin'Andriamanitra, io no lalana tokony andehanan'ny Zoda na ny zanak'Israely, ary tokony andehanasika koa izay manaraka izao fampianarana eto anio izao. Ataovy tsara ny lalanareo. Matoa Jehovah-Andriamanitra mampitondra izany teny izany, dia misy manao ny lalany ho rasy. Ary io ny tena loza indrindra. Sy mipetraka amin'ny mahatena izy azy, amin'izay nametrahany Jehovah-Andriamanitra ny zanak'Israely, ka hanaraka ny didin'Andriamanitra, hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, hanao izay ampanaovin'Andriamanitra. Fa manao zavatra hafa dia izao, manao lalana rasy koa zany ry havana. Fa ny manaraka izany sitrapon'Andriamanitra izany, io no manaraka ny lalana tsara. Ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo. Fa matetika tokoa ry havana, ny zanak'Israely manao zavatra sy araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka nambara teo. Matetika ny Zoda manao zavatra mifanohitra amin'izay ampanaovin'Andriamanitra azy. Tahaka izany koa isika ankehitriny, manao zavatra sy mifanaraka amin'izay ampanaovin' Jesosy ansika isika. Manao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'i Jesosy isika. Izany zavatra izany nefa ry havana dia mahatonga asika
makany amin'ny fahaverezana mandrakizay. Fa izao no afatra tamin'ny Joda, ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo, raha izany no ataonareo dia izao, dia hamponeniko amin'ity tany ity ianareo. Amin'izay ilazana amintsika ny hoe tena vitan'Andriamanitra somansara, azon'Andriamanitra tao somansara ny mandroaka ny Joda hiala amin'ity tany izay nampanantenaina azy ity, hiala amin'ity tany tondra-dronono sy tantely izay nomena azy ity rehefa mandeha amin'ny lalana sy izy na manao atao sy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izany no ambadika an'izao teny izao ry havana, ary voapirofo izany fa isaky n'izay manompo Andriamanikafa ny zanak'Israely dia fahaizan'Andriamanitra ka mahazo zava-doza tokoa eo amin'ny tany izay nomena azy. Raha sy laza isika afa sy ny hoe nisy fotoana lasa nandevozy ny Egyptianina nandritra ny taona maro ny zanak'Israely vokatry ny fanaovana ny lalana sy izy sy fanaovana ny atao sy araka ny sitrapon'Andriamanitra, vokatry ny fisiritana hanompo Andriamanikafa dia nandevozina nandritra ny taona maro. Ankoatrin'izany dia izao no baboiny Babiloniana nandritra ny taona maro koa ny zanak'Israely satria miala amin'ny lalana tena izy, nanao zavatra sy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ka dia tonga ny fahababoana niala tao amin'ny toerana izay nomeny Jehovah Andriamanitra azy, navela no baboina, navela ny nandevozina nandritra ny taona maro. Any amin'ny fanandevozana sy fahababoana any dia lasa manompo Andriamanikafa satria izany no safidiny, izany no tiany, dia nanompo Andriamanikafa. Ary izany koa isika ry havana amin'izao fotoana izao, ho an'izay manompo Andriamanikafa, ho an'izay sy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, ho an'izay sy afapo ny amin'ny famonjena vitan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Jesosy mihitsy no anaikitra asika, hampiala asika amin'ilay voninahitra lehibe, amin'ilay toera amboninahitra izay efa nomeny asika, dia isika izay nasoiny hoe zanany ka handova ny fiainana mandrakizay. Dia mitohy ny fampianarana ny afatra nampitondraina an Jeremia. Aza matoky ny teny lainga hoe tempolon'i Jehova, tempolon'i Jehova, tempolon'i Jehova ity. Nisy tokoa zany ry havana amin'ny vava fosiny, amin'ny molotra fosiny no ilazana an'izany teny zany, fa ny fo dia sy ao amin'i Jehova Andriamanitra, feno fiasaram-belasi. Aza matoky izany hoy Jehova Andriamanitra nampitondra teny an Jeremia ho an'ny Joda. Dia miverina ihany ny fampianarana mitohy fa raha ataonareo tsara mihitsy ny lalanareo sy ny ataonareo, amafisin'i Jehova Andriamanitra zany eto, ka misara marina ny adiny olona amin'ny namany ianareo, ary sy mampahory ny vahiny sy ny kamboty sy ny mpitondra-tena, na mandasaka raha marina amin'ity tany ity, sady sy manaraka Andriamanikafa ahatonga loza ho anareo, dia hamponeniko amin'ity tany ity ihany ianareo. Averina ilay fampianarana ry havana, averin'i Jehova Andriamanitra ilay fampanantenana omeny ny Joda tamin'izay fotoana izay. Fa izao misy zavatra takian'i Jehova Andriamanitra amin'ireny Joda ireny, dia izay efa nitandrosay isika teo. Takiana izany manao zavatra mifanaraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy, amin'ny mahaolona nofidian'Andriamanitra azy, ny zanak'Israely zany. Io no takian'i Jehova Andriamanitra amin'izy ireo.
tena ho tandrify amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy ny toetra mapomba hataon'izy ireo, io no takiana. Matoanao misara marina miadin'ny olona, dia zany no sitrapon'Andriamanitra, zany no izy sy mampahorony vahiny sy ny kamboty sy ny mpitondra-tena izay masarotiny an'Andriamanitra. Eny, masarotiny an Jesosy amintsika koa. Na mandasaka raha marina amin'ity tany ity, dia mbola veriny hoe sy manaraka andriamanikafa, dia izao hamponeniko amin'ity tany ity ihany ianareo. Misy fitiavana lehibe ry havana ao amin'izany tenin' Jehovahandriamanitra nampitondraina an Jeremia izany. Fitiavana mbola mananatra, mbola magnisy, mbola mitaona magnambara izay tokony ataon'ireo Zoda ireo. Fa raha sy tian'ny Zoda Jehovahandriamanitra sy nambarany azy ireo zavatra ireo fepetra maro samihafa ireo. Ary matoa omeny Jehovahandriamanitra ny Israely zao fepetra izao, zavatra tokony ho vita ny Zoda izany ry hava. Tokony ahazo ny zanak'Israely tanterahina tsara izany ry havana. Fa izao tena mbola veriny ny hoe sy manompo andriamanikafa. Hamponeniko amin'ity tany ity ihany ianareo. Tany nofidin' Jehovahandriamanitra ho an'ny zanak'Israely io, kanefa tany ho levina ihany koa. Satria ambaran'ny tenin'ny soratra masina ry havana fa ny lanitra sy ny tany ho levina, fa ny tenin'Andriamanitra sy ho levina. Ka na dia ho levina ity toerana na ity tany izay nomeny Jehovahandriamanitra ny zanak'Israely ity, misy toerana sara lavitra noho izao ary izao dia taratry nylay fonena ny zanak'Israely any amin'ny fiainana mandrakizay. Hamponeniko amin'ity tany ity ihany ianareo. Io dia aserovana ihany koa ilay tenin'ny Jehovahandriamanitra manao hoe raha hiverina ianao dia ho raisiko indray. Manoloana ny fanesiavan'ny zanak'Israely ry havana, dia io no tenenin'ny Jehovahandriamanitra eto hoe hamponeniko amin'ity tany ity ihany ianareo. Dia eto amin'ny tany izay nomeko ny razanareo hatramin'ny ela ka ho mandrakizay. Zany hoe raha miala amin'ity fiainana ity ka mitoetra tsara amin'ny Jehovahandriamanitra ny Zoda na ny zanak'Israely, dia ampanantenain'i Jehova ilay tany maharitra mandrakizay. Io koa no hafatra lehibe izay apetraka amintsika izay manaraka izao toriteny fampianarana izao. Raha manao an'ireo zavatra araky ny sitrapon'i Jesosy sika ry havana, sy manompo andriamanikafa isika, fa tena miorina tanteraka amin'i Jesosy Kristy ilay maty nisolo ansika sy nisangana tamin'ny maty, dia izao hamponenin'i Jesosy amin'ilay toeram-boninahitra miaraka aminy isika. Io lay lazainy amin'ny soratra masina hoe izay itoerako i Jesosy no itoeranareo koa. Efa iaina sika eto amin'ity tany ity zany ry havana. Efa migoka ny amamin'izany fiainana mandrakizay izany ato anatsika isika. Koa mitomoera tsara ao amin'i Jesosy. Aza mivadibadika, aza miovaova, fa Jesosy mampanantena asika izany toerana izany. Dia ilay fiainana mandrakizay. Dia hoy ny fampianarasika, Jesosy raha miala ety dia mipetraka
eo akavanan'Andriamanitra rainy, io lay toeram-pahasambarana, io lay fiainana mandrakizay mipetraka eo akavanan'Andriamanitra rainy Jesosy. Ka raha miteny Jesosy hoe izay toerako no itoeranareo koa, dia izao ny mino koa izay sy manompo Andriamanikafa fa manompo an Jesosy hatramin'ny farany, dia hiaraka hipetraka amin'i Jesosy eo akavanan'Andriamanitra ray koa izy. Izany no afatra lehibe ho asika izay manaraka izao fampianarana izao. Iza no sy maniry izany ry havana, iza no sy te hahita izany, raha izany tomoera tsara aza miova, fa vonina Jesosy andray anao raha tonga eny amin'ny raon'ny lanitra izy ka hampiditra anao ao amin'ny fifalian'ny rainy na ao amin'ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Vavaka isika. Misaotranao zahay Jesosy Andriamanitray amin'izao nahafahanay nanambara ny teninao sy nandre ny teninao izao. Misaotra fa Andriamanitra tianay tokoa ianao, matoa milaza izany aminay ary matoa magnambara ny teninao isanandro isanandro. Dia tahio sy andalo foana aminay zany Jesosy, fa ho fiainanay tokoa, ka haritra amin'ny teninao zahay, ka handova ny fiainana mandrakizay raha miala amin'ity fiainana ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no azoana mangataka izany. Amen. Itakwam sang etanaru
Ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. hifampandinika hampandroso ny fitiavana tsarako. Rakotonirina Hertsina Ludovic no anarako, antsoin'ny namana mpiara-mianatra promotion hoe Ludovic na Dovic. Za koa dia nomen'Andriamanitra ny talenta amin'ny resaka tao-trano. Nianarana moa zany fa le lasa ara ao anaty misy le resaka architecture, le en tant qu'architecte zany. Soa ho asika rehetra ho amin'izay resaka mozika zay tena ampiasa io talenta io ho fanompona, fanaovana ny asa tsara, ho fanehoany mpitiavana ny mpiarabelona sy ny mpiara-mivavaka. Suscita
teny iza asany araina fa mandeana teny iza hifampandinika hampandroso Fitiavana tsarako hatamariray ery hakisika eto riteny na fangasia fisanino pianatry Kristy na filalasia fisanino pianatry Kristy